Madagasikara iray tsy mivaky manana fitsipika amin'ny fe azy. Fivoriany anteny mera rotonta tsy anaiky lalàna hafahafa kasaina ampidirina eto Madagasikara ny solombavambahoaka timina. Université Fianaratsoa nomeny sesasay lamosina ny ministra. Makasitraka na ohatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao dia mikafaliny indray ary tompoky lasy sy tompoky vavy no hiarabako anao. Tonga soa anatin'ny penjiny fampahalalam-baovao ny MBS no sady manasanao sady anaraka izany hatramin'ny farany. Araka efa inona raha tsika tao anatin'ny lohatenim-baovao iny ary dia ny pejiny politika no anokafasika ny vaovao izao alina izao. Dia ny sokatra nanomboka androany ny fivoriana ara-potoany anteny mera rotonta dia ny anteny mera ampirenena izany sy ny anteny meran-doolona androany ihany koa dia ny ona teny faravohitra ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara nandray ny toromarika avy amin'ny filompanorona ny antoko marika Ravalomanana. Jarmano Menjanahary Manora Andriamalala. Antoko miavaka amin'ny antoko rehetra mijoro eto Madagasikara ny antoko tiako Madagasikara na ny tim. Antoko matanjaka, antoko iray tsy mivaky ary manana ny sata sy ny fitsipika ifampifehezana. Targetra ijoroan'ny antoko ny fikatsana ny masony vahoaka malagasy tsy vaky volo. Noho izany, dia nisy ny fionana sy ny fanomezana toromarika ho an'ny solombavambahoaka, nataon'ny filomarika Ravalomanana azy ireo androany, ao anatin'ny fandiniany anteny mera ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020. Reto ny antoko tim izay manany solombavambahoakany boka politika. Ny voly zay androany tiapafantatra ny be sy ny maro sy tiapalala ny olona rehetra fa tsisy zany mizarazara zany fa misy ny hevitra izay nentina foana na mafisana, misy ny stratégie na mipaikady izay tsy afenina fa mba jerevana ihany koa hoe aiza ny herintsika amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra misy miteny eny ambadimbadika any raha misy manaratsy anareo ny ianareo izay mibahina foana izay ray ihany izay ary na vitsy ary izay misy an'ireo le solombavambahoaka ao anatin'ny député dia manana ny maizy azy ireo, manana ny talentany ireo, manana ny fahaizany ireo. Fa misy hevitra any lazara zany dia manazava eto tsy misy an'izany. Ary faharoa firenena anankiray izay tena manana ny maizy azy Madagasikara nefa iarahantsika malala mahazo azy amin'izao fotoana izao. Iarahantsika mahita fa tsy afaka miaina intsony, efa tsy manana ny maizy azy intsony ny olona, ny valeurany olona ny maizy azy efa tena tsisy miaro intsony. Izany zany tiampahafantatra anareo izay satria betsaka ny resaka etsero ditandreo tsara fa azo atao tsara miady hevitra, azo atao tsara no miresaka tsy voatery hitovy hevitra foana kozy mandritra ny andro iainana fa misy fotsiny fanazavana fifampiresahana ary hitandreo tsara fa ilaza marina zay ary zay tsy tsara ny tsitsikery mba ahafahana manarina ndray ty fireneny ty ary mbola mametokitra efa manana vahaolana zay fa na inona fahasarotana rehefa tena itsika amin'irahina vavantsika olana io. Eniko zao le fandarana omaly momba ny hoery Madagasikara io nahoana ny trosa tamin'izany 2002 zany natratra 80 millions de dollars voafafatsika amin'izao fotoana izao tonga dia aletika fotsiny any ny orinasa mpanjakana ery Madagasikara mba nalahelo mihitsy nahita ny satria mba nisy ny olona tiroplanina. Dia faharoa iarahantsika malala koa ty zava-manjoa ny jirama izay fototra sy basy iainany voaka malagasy rehetra sy ny mpandraraha. Ahoana ny ahafahan'ny olona miaina intsony eto amin'ity firenena ity amin'ny zavatra mitanga io. Dia toy izany koa ny ankizy tsy mianatra mbola be dia be zavatra azo resahana fa teny aminareo fotsiny zay ty laza aminareo zay fa ndreto izay tafango neto ny voreto satria manomboka androany koa ny session-ny solombavambahoaka sy ny olona dia vitantsika fa tsy petrapetraka fotsiny ireo ka naka toromarika taty amiko izy inona ny tokony atao président toromarika dia hoe tsy maintsy milaza marina tsika jona tamin'ny farany ary tsika tsy matahatra mihitsy satria izay ny nametrahana antsika eto mba tena afaka ampitany vaovao marina ijoro ninona fanenjehana misy ninona fanaratsiny. Ny vahoaka aloha no lahara-pahamehana hoy ny filomarika Ravalomanana. Tsy sahaza ny vahoaka malagasy intsony ny zava-misy ankehitriny. Krizy maro lafo no mahazo ny firenena, potika sy simba avokoa ny orinasa mpanjakana, vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny gaboraraka.
mila mijoro hatrany isika mba hanavitra ny firenena hoy hatrany ny toromarika. Iverenantsika eo hatrany izay pejiny politika izay rehefa avy eo fa eo amin'ny pejiny fampianarana kosa indray dia nitoy androany fitokoana ny mpiasa sy ny mpandrara eny anivony université n'Antananarivo na ny PAT izany. Nampiakapeo ary ny amafy ny fitokonana satria efa miatra manaina ny zava-misy hoy izy ireo. Nafonja ihany koa ny afatra nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra fanjakana izay manao tsinotsinona azy ireo Nzavandremahefa sy Tahiriny Aina. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia nitoy androany indray ny fitokonana nataon'ireo mpiasa sy mpandrara ety anivon'ny université n'Antananarivo tamin'ity androany ity. Nisy moa ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro filaminana tamin'ity androany ity raikitra ny fandonana pneu ary ihany koa nisy ihany koa ny lacrymogène izay nalefa ny mpitandro filaminana. Raha ny fananjavan'ireto mpiasa ireto moa dia efa nisy tamin'izy ireo mihitsy no namony ainy avokatra izay hoe tsy fandraisana karama izay. Ndeha hoarantsika ny resadresaka ny fanaovana tamin'izy ireo tamin'ity androany ity. Lacrymogène police nun nanapoka ny bomba lacrymogène teo solony karama zay takinay ampilaminana tanana folo no entin'ny mpiasa tompoko. Amizao nefa ny amizao fotoana zao efa nisy mpiasa mpiaraka aminay efa maty anankiroa zay tsy salama tsy navita fanafody efa maty amin'ny tsy fisimbola amizao fotoana zao. Ny mpiasa anakireo mpiasa rehetrarehetra efa tsy mianatra amizao ora sy fotoana zao satria sady tsy homakanina tsisy miofatrano tsy misy ny jiro tsy voaloha tsy misakafo tsony zay amizao ora sy fotoana iainantsika zao. Marary le izy satria karama zay tsy tokony ho takina akory zay mahamenatra no amizao ora sy fotoana zao lasa takin'ny mpiasa nefa ny mpiasa ety amin'ny université ny heriny indrindra mampiodina zany hoe université izany satria ao daholo ny resaka fandrararana sy ny administration rehetrarehetra na resaka pédagogique zay zahay no mampiodina an'izany. Ankoatr'izay nandiso fanantenana ireto mpiasa ny paty ireto tanteraka ny fanambarana izay nataon'ny premier ministre Tsay Christian mahakasika ny fitakiana izay nataon'izy ireo. Nambarany premier ministre moa fa tsisy vola mivoaka amin'ny alalan'ny grevy izany. Nafonja araka izany ny afatra nataony ireto mpiasa ireto ho an'ny mpitondra fanjakana. Marary ny valitenina voakany hoe zay migrevy rehetra tokony tsy zay migrevy dia hoe tsy tokony mena zay volany hovahana zay olany rehetrarehetra. Marary le izy tompoko satria nahoana raha ohatra ry zareo ao amin'ny ministera ao na amin'ny PM na amin'ny ministra na niza no tsy mena karama nareo polisy manao hery famoretana aminareo tsy mahazo karama tompoko. Mba inona sy inona tokony mba andiny tena ihany izy manoloana zany zavatra zany. Tokony mba eritreritra tokony ray aman-dreny lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena izy tokony amadibadika impito aloha ny lela ny fomba amin'ny teny izy hoe marary ireo olon'ireo tsy enda amin'ny teny takinay tsy asehana mpampianatra koa no takinay karama zay volana septambra fanapotehana tanteraka ny université mpanjakana izao tsy firarahinanay izao ho hatrany ireto mpiasa sy mpandrara eo anivony anjery manontolo ireto. Aminay dia fanapotehana ny université mpanjakana tompoko zao zavatra zao satria mandrary tsy mianatra amin'ny mpianatra ny antony ny université privé zao mianatra foana mpianatra université mpanjakana dia mijanona tsy mianatra nefa tokony tamin'ny 4 Oktobra niditra nianatra hatramin'izao noho ny tsy fisian'ny fandraharana dia lasa tsisy mpianatra koa ety amin'ny université. Mpianatra koa ary manao ny ataony dia hery anankiroa mitambatra amin'ireo avokoa ny sesesy dia hitanao tsara hoe tokotelo mamasana andro ety amin'ny université miara manao baolina tambary miara mandroso miara miverina. Araka izany dia mbola miato tanteraka aloha izany izao ny fampianarana ety anivon'ny université n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Milaza nisy noho ny hetsika sy ny fitokonana ihany koa reto mpiasa sy mpandrara eto anivon'ny université n'Antananarivo reto raha tsy mbola misy ny vahaolana arosy ny fanjakana ho azy ireo. Eo amin'izay lafombavan'ny fitokonana izay hatrany dia mbola raikitra ihany koa ny fifandorana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpianatra teny Ankatso androany. Tsy miova ny fitakian'ny mpianatra fa ny tokony andoavan'ny fanjakana ny karaman'izy ireo dia ny mpiasa sy ny mpandrara izany eny anivon'ny université izay mahatonga ny fampianarana eny anivon'ny anjerimanontolo miato amin'izao fotoana izao. Nzavandremahefa sy Tahiriny Aina hatrany. Efa fantatratry ny ela ny antony fihetsiketsehany mpianatra tahaka izao kanefa toy nia ny fanjakana tsy vahana araka ny tokony ho izy. Mitaka ny zony ny mpiasa sy ny mpandrara eny anivony anjerimanontolo nefa toa vava-tsiambana sy teny mahery no havaly izany. Ny mpianatra nefa mba te hianatra sy hanovo fahalalana
kanefa tomodia ny fanjakana tsy hitakory izany. Bomba lacrymogène sy raha matahoratra any no manjo ireo mpianatra mitako ny zony. Tena manimba zava-kely mba kosa natafitra misy le mpianatra le tranon'olona reny manampitrotraka ny fahavoazana tsy hitanonoho efa mianjady amin'ny firenena ny fisavorotahana taka izao. Rehefa ny fampianarana ambaratonga ambony no mikatso no ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy firarahina ny sokajana asa ao anatiny dia ny firenena iray manontolo mihitsy no mizaka ny vokany. Io raha teo no fototra iangany ny tena fampandrosoana. Miandrandra fampandrosoana ny fanjakana kanefa ny tena lahara-pameny vahoaka mihitsy no tsy hainy na hodina tsy hita. Eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany dia niavaka ny fomba nanitrona ny mpiasa sy mpandraharaha eo anivon'ny Université Nandrianjato Fianaratsoa ny minisitra tompon'andraikitra nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fidirana eny anivon'ny Université ny Fianaratsoa Maly. Nanao akanjo mainty avokoa izy ireo miaraka amin'ny arovava misy soratra hoe nony izahay bagy Sandriananja. Nomeny sesas lamosina raha matoy minisitry ny fampianarana ambony nandritra ny fidirana rapomba ofisialy na ny rentrée solennelle izay natao teo anivon'ny Université Nandrianjato Fianaratsoa Maly. Tsy faly amin'ny raha matoy minisitra ny CSS ary tsy tonga nanome voninahitra n'izany hetsika izany. 5,900 mpampianatra ihany koa dia tsy tonga teny an-toerana. Raha tsy ahivina moa dia efa ela ny CSS no niantso fionana, niantso fitarainana ary niantso fijerena manokana tamin'ny fanjakana mahefa mahakasika ny olana menjady izay tokony vahany eny anivon'izy ireo. Mangany fotsiny ihany koa ny olana mahazo ny mpandraharaha eo anivon'ny université na ny PAT izay nahitana solitena moa ireto farany nandritra ny tia fanikafana rapomba ofisialy ity. Niavaka ny fomba nentin'izy ireo nanontonana sy nanomezam-boninahitra ny minisitra teto. Nanao akanjo mainty ireo PAT rehetra miaraka eo amin'ny soratra eo amin'ny arovavana ny cache-bouche manao hoe nona ny PAT. Nahavariana ny maro ihany koa ity tranga anankiray ity satria dia olana eo amin'ny karama no olan'ny PAT hatramin'izay. Omby nefa no nomeny ministra ao Maly tao anatin'ny kabary. Tena mamahaolana tokoa ve zany? Mahafantatra ny zavatra iainan'olom-peheziny tokoa ve ny ministera? Manatena moa zany zahay mpandraharany Université ny Fianaratsoa fa mba hanatena ny hoe hisy vahaolana mahoety ny andriamato ministra. Ramatoa ministra indrisa nefa fa rehefa tonga tao zahay dia zavatra hafa no lazainy tao fandrirana resaka omby anankiray izay omena PAT 500 lasaka kely sy izany ny olana anay PAT tompoko fa ny famahana ny karamanay izay ny tapahana. Ka noho izany dia ambarana etoana fa manomboka rabisy dia mitohy ny tolanay fa tsy mijanona izahay ratsy ny zavatra takinay izany no vahana amin'izao zavatra misy aty amin'ny université izao. Manatena miangavy an'ireo mpianatra fa raha izahay PAT dia tsy hiara iasa intsony fa hanakatona ny université ka anjaranareo mpianatra sisa raha tonga saina amin'izao fandrirana ny PAT ny Université ny Fianaratsoa zao. Mbola misy ny solidarité ny CSS sy ny PAT. Niarana heny tsika ny kabary nataony madame le ministre tao fa tsy misy mahakasika ny université. Lazaina fa hoe technicité fa voasimia rehefa avy eo indray dia navadika fa hoe natao mitovy sisy monta sisy resaka milaza hoe amin'izao miditra amin'ny karamanay le izy. Ka noho izany dia mitohy ny tolona aty amin'ny université noho izany ataony mpandraharaha matrapivaha ny olana. Ngambo ty ilay antsona amin'ny fitenenana manao hoe aza miraharahan'izay omby maty fa hanohena raha ny olana eo anivon'ny université ny resahana dia efa elany na enonany zany feo miakatra sy feo miantsoantso zany saika ao manerana ny nosy na io olana eo anivon'ny CSS na io olana eo anivon'ny mpandraharaha. Isika rehetra nefa miara-miaiky fa mila mpitondra mahay miaino sy mahafantatra ny zavatra ilainy ny vahoaka. Asa toy ny ahoana ny zava-misy ankehitriny amin'ireo antsoantso lava reny tsy mety mifarana fa fanjakana sa fanjakazakana ny misy eto. Manao sesilany ny fitakena sy ny fitokonana tato ato izay anisan'ny mbola tsy mivaha ihany koa hatramin'izao ny olana mpiasa amin'ireny fandanjana ireny na ny fandanjana vaventy izany na ny station de pesage efa ho 8 volana izay izy ireo tsy nisitraka intsony ny karamany ka nampiantso mpanao gazety teny Ambomalaza Nzavandremahefa sy Tahiriny Aina. Efa ho 8 volana izay no tsy nandra ny karamany intsony reto mpiasa ao amin'ny station de pesage reto. Efa volana maromaro ihany koa no hita sy tazana eran'ny toeram-pandanjana fiara bavety manerana ny lalam-pirenena itony sora bavety maneho ny fitakiana itony. Efa nisy ny fehim-potoana nomen'izy ireo ny tompon'andraikitra nandritra izany fotoana izany saingy mandrakity ny androany tsy mbola nisitraka ny karamany ireto mpiasa ireto. Arak'izany nanapa-kevitra ny ampiatony asa ny ireto mpiasa ireto nanomboka androany. Ny tena zava-misy mantsy raha tena mahalalitsika dia ny lalana ny lalan-draha mampiaina nyty
Madagasikara iainantsika ity. Ary zay zany a zay piasa ny balance anisan'ny tena hoe mba mametra ny zavatra tokony tsy asimba ny mampalahelo ny zava-misy mampalahelo raha sanatria moa olona anankiray mitapaka lalandra rahantsika mahita ny avy sisy ohatr'izany raha i Madagasikara zany mitapaka ny lalandrany dia mba ahoana fa jereo mihitsy zay piasa le manao an'io le piasa mba jereo reo raha sanatria io ary mba fananantsika kely eo le lalana sy nitetezana atsika fa raha mahita mampalahelo dia mbola io ve natao tsinotsiniavina aleontsika mba ho tonga saina tena jereo zay maty zahay tsy manana dignité tsony zay mamenatra ny mahazo anay boka ny trosa mampalahelo azavela ohatr'izao tsy fanahinianay mihitsy ny ho tonga amin'izao stadina fitokonan'izao fantatray ny zava-misy eto amin'ny firenena fa jereo zahay ampio zahay aloha avy le karamanay tsy azonay tsisy resaka politika ty fa tena hoe le karama ihany ny karama ihany vidikatsemboanay nanomboka tamin'ny janoary juska hatramin'izao manodidina ny 20 am'zato eo moa ny isan'ireo mpiasa amina station de pesage misy fito manerana ny nosy fianakaviana maro araka izany no mivelona ao anatin'izany nambarandreto mpiasa ireto fa nijanona ho fampanantenana fotsiny ihany hatreto ny resaka nataony tompona andraikitra tamin'izy ireo izay nanaovan'izy ireo ny fitakiana nisy araka izany ny fanambarana nataony ireto mpiasa ireto androany ka natefa tamin'ny filohan'ny repoblika ny afatra efa betsaka ny fifampiresahana sy fampanantenana natao tamin'ny ambaratonga amboninay kanefa tsisy vahaolana hatramin'izao koa mingavanao ndre matoa filoha-tsaina andronika natsoelina mba hijery sy hamakaiky ny tsy fandraisanay karamanay efa ho 7 volana amin'ity farany volana Oktobra ity marino fa tsisy resaka politika fa ny zonay no angatainay efa nisy any fitokonana fanerana 7 ora nataonay tamin'ny tapabolana lasa fa mbola tsisy valy mahafapo hatramin'izao ankehitriny anefa dia fananika ny 3 miliara ariary ny volana ampidirinay nanomboka ny janoary ka hatramin'ny faran'ny septambra 2024 marina fa tena miafy izay piasa manoloana ny fandrabirabiana sy ny esoeso nazo anay amin'ny asa izay nataony andavanandro kanefa izahay dia manao ny asa manoloana ny tsindry azolena miatra aminay na dia teo koa aza ny fisinyvalana retina covid-19 dia ny asa foana izahay na nisy ary ny fiobona tanteraka koa an'io dia mitodika aminao mivantana izay piasa rehetra eto andriamatoa filohandry rajoelina amin'izao olana mianjady mikasika izao karamana izao ary manantena vahaolana farak'izay aingana avy aminao raha ny fanazavana trany moa dia tsy fantatra ireto mpiasa ireto mazava ny tena antony tsy andohava ny fanjakana ny karaman'izy ireo ny asa tsy tapaka nefa izy ireo nandritra izay 7 volana tsy nandraisa karama izay mito kosa ny fitokonana manomboka androany ary tsy hiverina iasa izy ireo raha toka tsy voalohan'ny fanjakana izay karama izay namoaka fanambarana ihany koa androany ny syndika ny mpiasan'ny fahaditsiranana ny Saint-Pidou izany nampahafantarin'izy ireo ary fa hitokana ny mpiasa rehetra manerana ny mbalao ny fahaditsiranana eto Madagasikara ny 2020 hatramin'ny 2020 ny volana Oktobra izao fiandrasan-draharana ny service minimum sisany ho ataon'izy ireo amin'ny birao rehetra mandritra ireo andro voalaza ireo ka ny momba ny entana mora simba ny fanafody ny fitaovam-pitsaboana ny colis diplomatique biby velona ary ny razana iantsy no raisin'izy ireo an-tanana tesankilany sy namoaka teny midina ihany koa ny teo anivon'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany voalaza tao anatin'izany fa lavina ity fikasana anao fitokonana ity ny vaovao ny tranga mpiaramonina kosa indray ary dia ny trangana fanendahana vao maraina tao ankiriry toamasina androany tratrany fokon'olona ny rola tompona antoka tamin'izany tsy nanaiky izy ireo fa avy dia ny sambotra ary saikany ary ny fitsaram-bahoaka izy ireo lahy ireto tonga ra-potoana kosa nefa ny mpitandro ny filaminana naka azy ireo eo amin'izay vaovao tapatapany izay hatrano dia nirehitra ny ala tao Vaovao Mbs Talata toeran'izay rakotra la tanteraka ary anisan'ny mamatsy rano fisotro madio ny tanàna Nambositra olona maro no ny farimbona namon'ny afo ary voafetanteraka izany tao anatin'ny fotoana fohy raha ny vaovao voaray dia nisy olana nanao fanahiniana nandoro ity ala ity efa mandeha amin'izao kosa ny fotoana ny fanadiadiana vao andro vitsy izay no nirehitra karafatsika dia izao mirehitra izao indray koa Vaovao
Fanitrangana firehetana ihany koa moa teny Ambohidratrimo io atoandro io raha ny vaovao dia afo ny rehatra tany amin'ny ilany atsimo atsinanana mialoha ny idirana anaty rova ity nontranga sy voakasika kosa nefa ny rova tonga teny antoerana ny sampana mpamonjy voiny niezaka ihany koa ny fokon'olona sy ny teny amin'ny manodidina namono ny afo ka voafe ary tsy nihitatra izany. Eo ny maresaka iraisam-pirenena ary dia mafy ny esika nataon'ireo andian tanora tao Santiago renivohitry Chili any Amerika Atsimo Mali nandritra ny fahatsiarovana ny faharoa taona ny sy ny etsim-panoerana nataon'izy ireo tany an-toerana. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Feno roa taona ny hetsika sy fikominana ara-tsosialy nataon'ireo mpianatra tany Chili. Natsiaro manokana izany izy ireo omaly ka niverina indray ny korontana sy ny fandrombana samihafa tamina tanàna maro tao an-toerana toy ny tao i Santiago. Raikitra ny barazy, torabato sy ny bomba mandatsan-dranomaso. Ratsaifiny ny 12 Oktobra 2022 no nisiny ity etsim-panoerana nataon'ny mpianatra ity. Manameloka sy tsy manaiky ny herim-pamoretana didijadony nataon'ny fanjakana tao an-toerana. Tsy nanaiky ny fiakarany sarandalana ny tanora. Tsy lazany intsony ireo raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy indrindra amin'ny lafiny sosialy toy ny fahasalamana, ny toe-karena, ny fanabeazana ary ny fisotronono. Naharitra ifabolana ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo tamin'ny taona 2022 iny. Olona 430 no maty ary mihoatra ny 700 ireo naratra. Farafahakeliny mpitandro filaminana 5,000 no nahetsika manerana ny Chili omaly. Natsiarovana ny faharoa taona ny fikomina nateraky ny fipoahana ara-tsosialy ity. Ny amafy ny hetsika nataon'ireo andia tanora maro namakivaky ny arabe. Maro ireo trano fivarotana sy trano fisakafoanana no voaroba sy may manerana amin'ny tanàna maro. Raha ny tatitra nataony manam-pahefana tany an-toerana farafakely ny olona 30 voasambotra ary mpitandro filaminana 5 naratra vokatra ity hetsika ity. Manameloka ny herisetra sy ny korontana omaly tany an-toerana iny moa ny tompona ndraiky mpanjakana tao an-toerana. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny vaovao teo aloha teo dia nanomboka androany ny fivoriana ara-pitaon'ny antenimera rotonta eto Madagasikara. Lahadinika maro no hodiniana mandritra izany ary ireo raharaha lehibe eto amin'ny firenena dia andrasana ny fandalovany eny amin'ny antenimera. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Misy karazana tolo-dalana hafahafa ka saina ampidirina hodiniana solombavam-bahoaka sy olona amin'ity fivoriana ara-pitaona atrehan'izy ireo manomboka androany ity. Fantatra ihany koa fa tsy maintsy andalo inanivony antenimera rotonta ny fankatoavana ny fisamboram-bola bimeopapana nataony fitondrana Andrajoel entina anatanterahana ireo aitraitra sy ndrendrarendrany amin'izao fasarana mbahoaka izao. Ho an'ireo solombavam-bahoaka tima tafaresaka taminay androany dia tsy hijery afa-tsy izay mahasoa ny vahoaka kosa izy ireo. Ny andrasanay député tima dia sy asoa ny vahoaka ary ny izay marary ny vahoaka no tokony ataon'izao fitondram-panjakana izao lara-pahamehana. Fa hatreto aloha tamin'izay roa taona mahery izay dia tsy nitera voka-tsoa ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena nataon'ny fitondram-panjakana sy ny gouvernement. Ary izay nisy ny député tima izay mijoro foana miaro an'izay etaetandro vahoaka izay ary izay ny divanay. Ohatra hoe any amin'ny sosialim-bahoaka no tokony atao lara-pahamehana any amin'ny siam-pamokarana no tokony atao lara-pahamehana sahala amin'ny fambolena fanaovana barazy ny asa izay tsy misy amin'izao any zany no tokony jerevan'ny fitondram-panjakana ary indrindra fa ny sakafo izay tena betabe ny tsomana koanina amin'izao fotoana izao. Ary izay dia hitsoro betabe ny resaka mandeha fa misy lalàna izay tolotra hafahafa ao mahazo manome tokony vahoaka malagasy izay fa lalàna hafahafa sy sadasady zany dia tsy anaiky an'izany lemena n'izay ary tsy anaiky izay ary hitsoro hatramin'ny farany eto anivony antenimera-pirenena zany na inanivony hainao manjery rehetra ary mametoky ny vahoaka izay solotena ny député tima anio fa tsy maintsy miteny izay ary ny kritika izay ataonay dia mitondra ho any amin'ny fampandrosoana zany ny zavatra izay ho teneninay sy hijoroanay ho an'ny firenena. Androany no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-pitaona ny solombavam-bahoaka sy olona eto Madagasikara. Fivoriana hitarafa ny vahoaka raha toka tena solombavam-bahoaka sy tena olona mahatakatra ny tena andrasan'ny vahoaka amin'ny tokoa ireto mpivory ireto.
fantatra ihany koa araka ny nambaran'ireo solombavambahoaka timireo famahagaga ny fisiany fitokonana maro sesilany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fantatra mantsy fa efa ao anatin'ny teti-bola mpanjakana na sy mpanitsina avokoa ireny vola takiana rehetra ireny. Fanazavana ary. Mahagaga mihitsy io efa voafito anatin'ny le fisiny le feratonga izy hoe izao ny karama an'ireo mpiasa mpanjakan'ireo dia mahagaga hoe aiza ary le izy. Misy ny gabraraka ny tsy fahaiza mitantana ao anatin'ireo izy. Zao dia mitatra daholo ny grevy amin'izao fotoana izao. Dia jereo ny mahavoan'ny mpianatra ny université ny mpandraraha be da be no mitarera amin'izao fotoana izao. Dia zay dia tsy anaiky lembinana mihitsy ao anatin'izay. Misy zavatra tsy milamina ao, misy zavatra tsy mazava ao. Ary izay mbola sy ny député ty mahavarasana tsy tsy nisy tsao zay dia manao zay ataony eto ny fitondram-panjakana dia vao mainka anaty lavaka ity firenetsika ty. Vita sony androany maraina tesy amin'ny Soalim Hotel Anosy ny fifanarahanm-piara-miasa eo amin'ny HCDDED sy ny sampandrara maromaro afahana mampiena ny kolikoly eto Madagasikara. Asinandria Malala sy Tokatra Marla. Mbola lavitra ny lalana ho antsika eto Madagasikara amin'ny fanafoanana tanteraka ny kolikoly. Androany dia naiky izany ny filohan'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tandalana na ny HCDDED. Kolikoly eto amintsika eto amin'ny ministère vitsivitsy amin'ny antom-panjakana vitsivitsy ka mba ahena le izy satria teny foana sarotra zany fa mba mihena le izy mba tsy tamaso tsony mba hitatsika mba hiaina anatin'ny filaminana ny vahoaka tsy mandady arina. Sehatra maro eto amin'ny firenena kosa no ahitana kolikoly ambony indrindra. Ny kolikoly zany mialatsiny manomana an'ireto sehatra reto fa ao amin'ny fitsarana any amin'ny douane any amin'ny fampianarana zay no any amin'ny tany filaminana polisy ny namana sy ny zanaka any misy an'izy betsaka kokoa fa tsy manao dolo izy rehetrarehetra fa misy manao any dia izay no ezahana enjehana mba tsy ho hisy zay mba mena ambanimbany kokoa le izy. Mbola ho lavitra araka izany ny lalan'i Madagasikara amin'ny fanafoanana ity kolikoly ity. Araka izany dia niroso tamin'ny fifanaovan-tsiny entina ampiainana ny kolikoly eto Madagasikara ny HCDDED niaraka tamin'ireo sampandraraha-mpanjakana maro sy ny fiarahamonim-pirenena maromaro eto Madagasikara. Ity fanadiadiana manaraka ity kosa no amtina ny ando miaratiana sy andrakoto malala misika ny teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Niompana tanteraka tamin'ireo teboka mafana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny fandarana miara-manonja androany. Tsikaritra tanteraka hoe ny miara-manonja fa fitondrana mpanambany vahoaka sy ny mpiray-tanindrazana aminy mitondra ny Madagasikara. Tsikaritra izany nandritra ny fiarovany tena maro samihafa izay navoaka ny mpanohana ny fitondrana tamin'ilay lozan'izay nitranga teny Ambatobe. Samy manana ny nambarany avokoa mantsy izy ireo ary tsy mitovy ny zavatra izay voalaza noho ny famaizana hiaro fotsiny tsotro izao ny fanjakana. Tena lay nepita ny vendrana ozy izy zany hoe mbola nomeny tsy indray zany lay nepita nandritra niny nandritra iny zavatra nitranga teny Ambatobe iny de betsaka aloha ny tohana sy ny sorena tao anatin'izay hoe mbola hohotry zany ve ny fomba fisaina n'ireo mpanohana fitondrana na de hoe manohana ny filoham-pirenena aza mitrangana loza tamin'ny katakin'ireny teny Ambatobe de mbola le olona voadona indray le olona nanana ny vona ny antra tamindray no nomena tsiny no avendranana isika moa rina de efa nresaka foana hatramin'ny maliny amin'ny hoe moramora ho an'ity fitondrana ity sy mipanohana azy mihitsy no manambany olona ary efa hitantsika zany tamin'le hoe reo moa inona fa de zay 6% kely nefa le 6% ny atahoran'izy ireo mafy rehefa maneho hevitra ao anatin'le tambajotra sosialy reo moa inona fa de imbécile reo de nefa reo imbécile reo ihany ny atahorana amin'ny faneho-kevitra reo moa inona fa de dondron'ireo nefa isika le ambanina ho dondrona no atahorana mafy rehefa hanao hetsika an-dalambe hanao tatitra ny solombavambahoaka na hiona amin'ny vatana amin'ny vahoaka ny RMDM. Tokony nahainy aiky ny mpitondra fa misy zavatra tsy milamina ka miteraky ny loziny avy amin'izy ireo ho hiatrany miara-manonja. Eo ny fifantenana ireo fiara tokony hanao izany fa eo ihany koa ny fifehezana ny lalàna mamaritra izany ho an'ny ekipany. Misy fepetra tsy maintsy arahana amin'ny atsipriany amin'ireny matoa zany nitranga ny accident de misy zavatra tsy voafe eo no tiatsika atongavana ny namana faniry lay hoe mila miaiky ilay
fitondram-panjakana zany a rehefa misy zavatra tsy mety io tsy resaka hoe accident ihany fa miresaka fiainan'ny Madagasikara ray manontolo mihitsy misy zavatra tsy mety eo de mila miaiky fa tsy hoe pasohana hoe sasana zany de hoe arakofana arak'izay azo andrakofana azy tsy izay aneny tena izy tsy afaka ny androso mihitsy tsika fa rehefa misy zavatra tsy mety a dia tsy mety zany l izy a mila miaiky. Maro ireo zavatra tsy mandeha amin'ny laonina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka miteraka voka-dratsy samihafa mila tonga saina ny rehetra ho itabera Kristian raha tiana ny sy ny fiovana mila mametraka sy miverina amin'ny fampihavanana sy ny fanarenana miainga ny fotony malagasy. Ny fitondram-panjakana raha ohatra ka mba manao zavatra tsy mety izy araky ny voalazany izokobe teo zany le mpanentana niaraka teo zany dia tokony mba sy mahamegnaty zany ny miverina amina fanapaha-kevitry na mba miakolpa mba mifona zany hoe satria heliky babona modirariny io tenin'ny malagasy fahiny io fa misy lanjany lehibe zany io zany tsika malagasy amty resaka fihavanana ity tsika rery ny manana an'io mo fihavanana io fa tompony fiatsaram-bale tsy magneran-tany de la France ny administration français fa sy ny vahoaka frantsay dia ny zany hoe atsika zany ny zanahany igny de ny findramitsika ty ko gnarety rasiny ka hoy zao hoe efa me magnalavitry zagnahary sy razambe zany asika io de tezitra zareo reo navignitry izy ny fomba fiteny amin'ny lakôty agny ka mila miverigna andoharano zany asika eo le ilana an'le réconciliation et fondation de la nation zany mifandraika am'izay zany le lalam-panorenagna zay ataosika ka sy atonga zay olombo fideo hitondra ny tinositsika ty zao tadidio fa raha vao olo manao hoe zao na manomboka any amin'ny fokotany izy jusqu'à faratampony de olo dictateur zay fa rehefa gn'olo mikabary man isika zany hoe mila mandraindraikitra zany hatrany fotony vaoaka malagasy. Ny bana nandritra ny fandarana dinika kosa ny mahakasika ny raharaha sy ny asa makadiry tanterainy atokotiky Madagasikara eto amin'ny firenena. Andro miaratina sy Mathieu Prince atrano mamintana amintsika ny andindinizay. Ao anatin'ny fameloma maso na ny fanaovana redynamisation tanteraka ny atokotiky Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fotoan-dehibe anamafisana sy amondronana hery miainga eny fotony anatsarana sy tediavana paikady amin'ny fanarenana ny firenena. Maro ny efa navita ny anjarany na izany teto andrenivohitra na tany amin'ny faritra. Mampatsiahivo ny solombavam-bahoaka fa antoko mijoro ny antoko-timo manana ny maizy azy amin'ny fananana foto-kevitra matipaika. Atanjona ho izy ny anomezana aina indray ny antoko amin'ny alalan'ny fanaovana fameloma maso. Antoko velony antoko tiako Madagasikara ary amin'izao fotoam-piasana izao manana ny anjara toerany manokana indrindra mpanohitra azy amin'izao fotoana izao ary zany indrindra no nahatonga ny hoe mila aseho avy hatrany mila tohizana avy hatrany ny asa satria fatatsika tsara fa manana anjara andraikitra ngeza be ao anatin'izany fampandrosoana ny firenena zany ny antoko mpanohitra na de mpanohitra azy izy nisy ny rahantsika malala moa fa nisy ny olana tamin'ny hoe fametrahana ny tena sata araka ny lalàna ny mpanohitra zay mbola idinatra am'izao iditsika ny amin'ny hoe fampiarana ny lay lalàna zay napetraka ifehan'izany satan'ny mpanohitra izany ka raha iresaka ireo dynamisation tsika de tokony hoe niainga tamin'ny fivoriana tany ampiandohan'ny taona 2024 iny izay zavatra zay ny tena endrika ny eritreretana azy dia ny fandehanana ny fotony rehetrarehetra any fijerena ny zava-misy any fa indrindra fanangonana indray ireo mpikambana mazava ho azy fa nandalo tao amin'ny antoko tao daholo ny karazana onja rehetra efa nanana fahefana ny antoko efa niala tamin'ny fahefana ny antoko ary miomana iverina amin'ny fahefana ny antoko amin'izao fotoana izao amin'izany zavatra zany mila tambatra ny heriny zao rehetra efa teo hatramin'izay ary napetraka ho paikady manokana amin'izany fanambarana azy zany io ireo dynamisation io. Maro ny resy lahatra tsy vitsany koa ireo efa manomboka tonga saina fa afa ihany ny filoravalo mananjany saika mandrandraza avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny izay tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Atsapa aritsy zany nandritra ny fikonan-doparitra natao tany majanga farany teo. Mbola mijoro ary tena mbola hoe ankafizan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny atsiarovana an'izany vanim-potoana zany. Ao andrenivohitra majanga fotsiny io tsy miresaka ny any amin'ny manodidina isika de misy koa nefa ireo afaka nanao fampitahana tamin'ny fomba fiasa fatatsika fa majanga anisan'ny
miaran'ny voina voajanahary loza voajanahary matetika ary eo no ahitan'ny olona sy ahafahana mitaratra hoe takininona fomba fiasan'ny fitondram-panjakana sy ny rafim-panjakana rehetrarehetra mifanarinana zany de atsiarovan'ireo vahoaka ireo hoe mbola hafa ihany tamin'izany fotoana zany ary tsy afenina koa fa misy koa ireo karazan'olona na vondron'olona zay azo lazaina mihitsy fa tsy niaraka tamin'ny antokotiko Madagasikara tany aloha sady tsy mpikambana atao amin'ny antokotiko Madagasikara no tsy mpanohana ny antokotiko Madagasikara fa nanana an'izay nitoanany tamin'izany fotoana zany misy zay nanana an'izay toanany tamin'ny fifidianana farany teo fa rehefa mahita ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao a sy mampitaha ireo vanim-potoana vitsivitsy ny lazaiko ireo de tapakevitra ary nanatona anay a milaza hoe ndao hiaraka zay vonina hiaraka aminareo ary zay a rehefa nandinika maro nandalo teo tao anatin'izay 10 taona maherikely faraparan'izay fa rehefa nandinika zay raha mbola vonina koa ny antokotiko Madagasikara raha mbola vonina koa ny filoha maro karavalomanana de zay koa ho avy zay ianoana azy ho avy zay hiara-iasa amin'ny antokotiko Madagasikara ho fanarinana amin'ny firenena io noresany manokana ihany koa nandritra ity fandarana ity ny makasika ny fanovana rafitra eo amin'ny braony politika nasionaly ny antokotim ka navoatendry azy ho sekretera jeneraly faharoa ankoatra ireo asa ikambanana asa mankadiry antsoroany ihany koa ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana sy ny eonivony fianakavimbe iraisampirenena tapitra ny fampalalambavao izao alizao ankasitrahako anao nanaraka izany hatramin'ny farany Global News ny famerenana ny fandaharana ahoana marina ry oronan-tsary 10 minutes gone no arahanao rehefa avy eo rehefa tapitra ny fampalalambavao ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tompoko